na daholoanareo. Hitanareo, lazaiko anareo fa tato ato tena leo Facebook, tena leo boboka tofoka. Nefa moa tsy afaka miala satria le izy koa sady fihinanana. Fa indraindray le izy tena mahamizaka e. Marina mafy leo indraindray. Le Facebook-tsika gasy samy gasy moa io zany io resahako io fa ny vazaha moa tsy haiko hoe ohatrany ahoana ny fampiasan'zareo Facebook. Fa le Facebook gasy zany no tiako resahana eto. Misy mahatsara anazy sy misy ilavana azy be dia be ny Facebook. Efa noresahantsika teto zany fa indraindray koa le izy tena misy maharatsy azy ka. Zaho zao mahita tato ato tena fanafitohinana mibetsaka aty sisa. Resaka fifanaratsiana, resaka fifanenjehana, resaka ady, resaka tsy fantatra, resaka ohatran'izany foana zany matetika sisa hitako ety. Dia hoe ny tenin'izao ihany na momba ny ihany na tanaty vidéo any ihany na tanaty publication dia namaly indray hono ihany e. Dia izao indray hono e, dia reto hono ny capture d'écran e, dia izao indray hono ny vavany ihany e. Dia ino ny arahana telenovela eto isan'andro isan'andro, dia ino morsa isan'andro eto amin'ny fil d'actualité dia leo ety amin'ny Facebook ety no ataoko kianja fiadiana sy kianja ifanomezana an'ity fanafitohinana rehetrarehetra ity. Tsy zaho manokana aloha tsy manam-potoana amin'izany ary olona sady tsy manan'aina amin'izany ny haiko ary tsy azoko marina e. Dia nefa ny zavatra ohatr'izany tena mahaliana ny olona betsaka eto amin'ity Facebook ity tia raha tsinona ka tia raha dia izany. Dia ny tena makaleo boboka tovoka natato ato tato amin'ity Facebook ity koa dia mahita ny commentaire-ny olona eny amin'ny page sy eny amin'ny groupe sy eny amin'ny resaka rehetrarehetra izany indraindray mba mijery izany mba mamaky kely hoe inona mba hevitra ato e. Dia tena misy olona tena hoe tony olona tony ngamba akoho ngamba ny taizany tony, na tony olona tony ngamba liona ny taizany tony, na tony ngamba ratsiana rà ngamba ny reniny tamin'ny bevoka ny tony nanomena fanana rà foana tony isan'andro isan'andro tamin'ny mbola kely. Na hoe tony olona tony ary ve misy devoly marina e. Misy devoly sa dia dondrina tsotra izao fa dia tena misy ratsy loka, misy ratsy sady dondrina ny ratsy loha, mbola ratsy tarehy koa rehefa nijerena. Tsy manisy zavatra tsara mihitsy azony raisina ve? Ary le izy tena mampatahotra mijery an'ilay commentaire ataon'ilay olona ratsy loha zany ianao dia tena hoe mivavaka mihitsy ianao hoe Jesosy hoe angalia mba tsy hifanena amin'ny tomy mihitsy na oviana fa tena mahavandoza. Hitanareo raha azoko ohatra fotsiny izao nisy publication izay izany nandalo teo amin'ny masoko hoe ilay Miss Madagasikara vaovao hono izany nijoro vavolombelona hoe niara-ny eritreritra ara-nofo tamin'izy mbola kely. Dia le commentaire ao amin'ilay izy raha olona tena hoe mampivarahontsana, tena mahavaky fo, tena mampalahelo hoe izany ve ilay nivoan'ilay toe-tsainan'ilay olona, hoe izany ve? Sady be dia be fa tsy hoe raha isy roa ary tsy compte fake fa tena compte io sarin'ilay olona izany hoe tena mijoro amin'ny hevin-dratsiny mihitsy izy izany hoe tsy fantany hoe tsy mety nge ty ataony ity na fantany hoe tsy mety le izy ratsy le izy fa izay mihitsy mahafinaritra anazy hoe ataoko izay mankarary ny fony ity na tsy fantatra hoe tsy haiko hoe inona ny ao anatin'ny sain-jareo. Zaho zany mahivava fa zaho kosa tsy mahivava amin'ilay tsisy saina sady mandratra fon'olona e. Fa nen'ilay olona tena faneniny mihitsy ny mandratra fon'olona sy tsy fantatra. Misy devoly hoa ilay olona, misy devoly. Ao zao ohatra misy ao amin'ny sary alefa koa zao ohatra misy mbola miseho amin'ilay manoratra ihany hoe aika izy ity njola be. Efa haiko aky izy izany hoe njola be ako Zaho mihitsy ary nefa niteny an'izany hoe sao dia tsy hitanareo hoe njola be io ny masoko njola. Fa nitondrina hoe mieritreritra izy hoe mankarary ny foko izany, tsy mankarary ny foko aky izy izany neny non n'est pas njola efa bege. Fa ny tiako tenena hoe ilay toetran'ilay olona ohatr'izany mihitsy izany no tena mandreraka sy mampalahelo sy mankaleo e. Indraindray izany ohatrany hoe mibaribary loatra ilay fahantrana ratsy-saina ety amin'ny Facebook na ao amin'ny manitra na ao amin'ny mpanan-karena. Ka ny tiako tenenina sy tiako andongavana izany dia hoe izay tianareo ihany io e, izay tianareo no ataonareo ety, izay tebenareo fa
Raha zaho manokana aloha dia zavatra mahafinaritra no aleko aty amin'ny Facebook. Zavatra mba mahafinaritra mampifalifaly ny zaraiko ety. Fa fiainana efa sarotra ity ve raha olona mbola ampiana an'izany ihany a? Mba zavatra mahafinaritra andaniana an'ilay be connect 200 méga mandritra ny 420 amin'ny vidiny 1000 na ilay be connect 4,5 giga maharitra 30 andro amin'ny vidiny 3 alina. Haiko ery ny mampilitra an'ilay pub e. Dia izay tsy Facebook irery koa na atao amin'ny be connect na atao amin'ny internet fa maro ny zavatra azo atao izay azo karohana, izay azo trandrahana, izay afaka jerena fa tsy tapitra eto amin'ny Facebook raha olona ny fiainana, tsy eto ny fiainana. Fialamboly no atao eto fa tsy eto ny fiainana sy ny fahamarinana. Izay fa leo aho e.